alohan'ny nafatarako any nosy dia mahen'olona misioka foana ny sioka ny manina teny atsa. Ka tsy afaka amboavako io ireo. Oranja, mba asizezika kely any kio lavaka io ireo lavaka efa vitako ireo ambolena an'ireto taotranjo reto e. Ka avy hatrany ve zany dia amboleko ry dada? Oka fa zay ihany ny anao azy dia tondray aloha ireo anan'ireo anaka. To mahazatra anao anaka zay izy zay Dada koa oatra vahiny eto amin'ny tanàna. Ndry, vahiny ao anandray kosa zany ka adininy dada anga le tovolahy miandro imbery atsimo tanàna ery. Misiotrioka an'izany foana anga izy isan'andro e. Ay ve, henoko ihany fa ohatrany tsy mahalasa ny saiko loatrako. Fa inona koa ny ifandraisan'izany aminao ka zany foana tsy naninoko sy atsiahany eoko dia mba lasa hira fanao kokoa. Ary manetsika ny ao anatiko mihitsy aza ry dada. Fa izao anaka miteny an'izany any ianao fa tena mahatsiaro ny reninao koa rehefa miasa ity oatra zao zahay roa fo ny fahavelony. Ka rery dada. Tena marina moa anaka. Aza dia foazina tsony zany. Efa sambatra any amin'ny fonenany mandrakizay izy zay. Ka tsy zany mantsy anaka fa mikalo reny hirany fahinireny foana zay aty mba manampy amin'ny herim-ponay amin'ny asako. Ka toy zany koa ngery dada no nahatonga ikalokalo e. Sa kosa ny zanako mba efa tonga eo atsaha-pitiavana dada koa masosotra. Angamba mba efa mitsidika varavaran'ny foko le izy ry dada. Ka tsy zay moa ny teneninao anaka fa manolako landresaka eo ty ianao ko. Angako moa zany ry dada dia hoe azo avoaka daholo zany ty resaka rehetra ty. Asako. Mba misy ny marina tsy azo lazaina raha tsy tonga ny fotoana amborahana aziko. Eny ariko dia hita eo ihany zany anako. Fa hono ahy efa mba nasianao zezika ve reo lavaka ireo mbola misy ananambolena koa ange avy eo ka ny tany ambolena azy ty to mbola tsy voajarinao akoriko. Aoka fa hovitaiko ny daholo ireo dia mba mamafy fotsiny ianao zany raha pitso dada ahoana ary ahoana zany reo ovy efa voady ao an-trano ao reo? Raha pitso mieritreritra zay olona hividy an'ireo anaka. Ka tsy tokony hody ve zany andro sakafo sao dia misy dia aleanaoko? Aoka zao fa aleoko hividividy mofeny fotsiny ahy. Tsary misy an'izany rery dada. Izany nataoko raha riva miverina mamboly indray ianao ve zany dia tsy hisakafo akory ka tsy honoana. Tsy maninona ho sao dia arary vavony amin'izany eo ianao mariny. Tsy lahitra mihitsy ianao ty mandehana raha zay ny sitraka aleo vitaiko moramora reto lasa ary dada andao anako. Lasa tokoa ny reninao anaka nefa ohatr'izao zay ho fony fahavelo mola eo ampandamihana ny vola ety an-tsaha ianao tamin'izany mbola mianatra. Tahaka izao tokoa mantsy ny mahazo rehefa tsy hotsony ny vady oka aloha ny akelika mahatsaro vizy anazy zany marina manahoana ianao tompoko andray manahoana ianao anaka salama ka fa ianao manahoana tompoko ohatran'ny malazolazo sady ohatran'ny teratsemboka be ringe tena reraka tokoa anako nefa tsy maintsy miasa ny vava tsy manaika raha tsy mahazo ny anjarany ko ny vavony raha teo koa araka ny lazainao sao dia mba misy rano alohany aminao fa tena mangetaheta mihitsy azy zany anakako andaso misy tokoa ty tena misaotra tony mantsy ilaina mihitsy naiza aleoko fa sarotra nge le angatadrany lava eny amin'ny olona eny ty re tompoko misaotra indrindra anaka reraka tokoa ianao zany ka zay ty aloha ny ranonao misaotra indrindra anaka nahazo aina kely mihitsy ko ny tena koa mantsy efa anoany amin'ny 5 amby 7 taona any ko ary ahono izy moa ianao anaka ohatra tado za nge le miandro ombisan'andro ery amin'ny taninahitra ery atsimo ery iny raha tsy diso azy zany dia ianao le misiosioka ny hira maniny foana eny tompoko fa ono ary nakaizy ranjazanako ka nefa ohatra nitako teo foana nareo mianaka matetika lasa nodina andro sakafo aloha isika ny reny nefa tsy otsoniko ary ono ahy ianao ve mipetraka ety akaikikaiky ety fa to tsy dia mahitanao loatra dia tsy dia fantatro loatrako efa antitra tokoa ngamba ianao tompoko ka ohatrany manadinona ndraiky zany ny andro faty tokoa nge tamin'ny
andro nahafatesany raha tompoko vavavadinao tany mihitsy misaotra indrindra anaka ny am'izany ka de nyray eo ambony eny hoe hitanao koa mba hoela velona anao hoe inona moa ny soranao am'izany fa didy masina nge zany tompoko fa raha izao ianao ry dadaravo aleo mody fa hita tena ohatrany reraderaka ihany ange ianao tsy aleo raha pitsondray manao sa aleo ateriko vetivety mihitsy ianao marina mihitsy ny anao anaka avy alao anderery fa mbola mahazaka tena tsara ihany ka misaotra be zakanako misaotra eny mba eritreritra ihany ny amantsiny ko mahita anao efa somary zokonjokony ko ka azoko atao ihany angeny manohy satria izy dia aleko kosa raha pitso eny ary neny ity ave aiza ianao zany atray ary nahoana no ariva be vo tonga ohatra nisan'andro any rery neny nanatitra ny vokatry ny tany any manodidina midy any tsena amin'ny sarety efa fantatry neny any nge zany ka ohatra mahagaga anao ndray tsy azoko mihitsy ka ataoko ty am 12 ora tandry ianao de tonga isan'androko fa naninona no ariva be ka zao ilazako vaovao neny vaovao tsara zany ary tena mahasoa netiko avany zay ny tena nahariva inona vo zany anako ka zao nahita mpandraraha momba ny ronono ay ka afaka mandray ronono hatramin'ny 200 litatra isan'andro zareo nefa tsy mbola ampy velively ny an'ireo namana efa mpanatitra ao aminy ka rehefa tafaresaka zay de vonina hono izy zany ny andrayntsika ka ny atsika izy telo vavy be ronono reo tokony manome 7 litra isan'andro ao aminao ka raha izy roa vavy vo teraka reo aloha manome 7 isan'andro fa le ray no efa latsaky ny 20 litatra de ajanona ve zany reo mpividy efa mahazatra mpifanjanjana ary neny ay zany hoe ny riva no anomezana ny zareo saingy amin'le ray efa latsaka no azy fa zay ambiny amin'ity farany no anampy azy roa vo teraka ny pitso maraina ay ve mazava saingy zao ahoana ndraika iza ndray zany no isolanao amin'ny fitaterana ny vokatry ny olona ho any antsena isan'andro amin'ny sarety tsara fipetraka amin'ny fanontaniana eny satria araky ny fanarahana isy le lehibe any orinasa de manaiky ny apiditra hiasa ao aminy izy ay kosa ka tsy maintsy mitady olona indray nge zany tsika hitondra sy andry ny ombeny etsah de makavilona sy ny sisa rery neny ay raha ohatra hoe le zanaky dadatoy ihany zao nitako afaka anao an'izany asa rehetra zany ka ahoana mety tsy maninona mihitsy ka fa zany hoe neny kosa aloha no mitantana sy manoro azy zay tokony ataony rehetrarehetra ka efa tomboka zao zany oka aloha iandry ny tena fakataovany sy ny antsony vo miditra amin'ny fanoloana atsika ay ve ka rehefa tafiditra soma tsara de mba endry tsara re manajasy ary mba manome voninahitra mpampiasa koa tena fitahin'Andriamanitra daholo ane zany anake ary mihona fa ho velona tsara sika mianaka sy zay taranaka mbola ho avy za koa tsy hanao vazovazo fa hanao zay ampandroso anreto fananana kely na velan'ndray nareo reto misaotra indrindra ry neny ny amin'ny anatra mba hoela velona koa eny ianao de ahatratra ny zafy rehetra misaotra matokiny eny fa tsy andrarankilombendoa ary andraso aloha hitondra nyreto omby reto isotrorana fa efa tarabe izany ka tsy sakafo aloha efa mba ninana kely mofo teny atsena teny any fa aleo naman'ny ariva re andray nosy rotony ary maninona ny tao gaga indray se
sa ohatry ny vai ndraika ka evatra maraina ny asa tetiko nanantena nahita an'izay andrombitery amin'ny mahazatra nefa to tsy teniko dia tsy nanapony ahita mihitsy raha tsy rapitso iza tokoa moa mahita ary sao dia mba nisy navarina ary tany hoany dia nanadininy koa tamatrano mba atao sanatria letsy zany aiza indray no ahitako tovovavy mahafinaritra be tahaka ny seka tsy maninona veloha ireo omby ilozana se ireo rendray efa zatra ilozana ka mba afaka manampy avy izany se hanondraka ny amin'ny tsy lazoaritsy mbola be dia be mantsy ny ataoko ao ka maninona moa tsy hitako mihitsy ndre olanako ary nakaiza hoa dadany ranjy dada ve makay nisy fahavizambizana namolaka an'ireo tamin'ny mbola tsy nivolena hatramin'izay ireo tsy dia lehibe io fa kelikely ihany ka kely ozy se nefa ohatra ny be velarana iny nge ny fijeriko azy zany folifoiko ampafiriny nataon'ireo se ny tanovy azy rery avaratra rery vita ny daholoko ka ny fahitako azy nefa nge efa mbaly bebe ihany izy ohatra ny tsy mahafantatra izy nefa tsy dia mifanalavitra loatra tsika koa ho fatany foa se rehefa mivonona ny ovinantany any ariana any misaotra an'Andriamanitra raha mba mitonga amin'izany tsika ry ranja fa nahoana moa izany tsy ho tonga amin'izany tsika ry nosy manana finoany eny ao an-tsaina lalandavy izany fa nilahatra angetsy atsika fa inona nefa aloha no manamalimaloko ny sainse tsy ahatongavantsika amin'izany ka sarety sy fivarotandronono kely nge ny mpahafivelomako ry ranjy fa inona izany ny veveranseana fanefoefo ka tena tiavy se na dia atao hoe volana vitsivitsy fotsiny izay ny fankatiavantsika ka nosy mihaino anse tsarony se ve ho ary vody azo midoroboka raha anakiritrala fialokalofantsika raha mainandro ry ekeko fa teo ny nanomboka ny tsirim-pitiavantsika saingy ohatra ny fangaro tahotra tamin'ireo ray aman-dreny ihany ingery ranjy alatsa ao anaty foa mampanary fa taony nandaozako ny ajany fatanondrako ka nanolorako ny mahavirijiny ka asa zay hitsarany seny tao am-poko fa ny fiainako ray manontolo no natolotro misaotra indrindra ry se fa zany ohatra ny diso feritreritra ka ialako tsiny ny fahadisom-pitenenana nataoka eny tsy ho haiko adinono re nororeny na ovinanoviana iainako eto tany akiranja inirahira fisiotioka ny se ka anomezany se anydikany iny dia tsy navelako eto ny rivotra fotsiny teny fa isan'ireo tahiriko amin'ny tsy ambarateloko ry nosy ary ny rahantsika rehetra sy ny vita ihany koa dia efa tahirim-pity ho ka ny fofonaiko ny fetra indrisy fa tsy mbola misy anefa niny no etomanany ka tsy afaka irosanjambany fotsiny fa tsy haiko tsy aleo ve aloha mba hiasa na dia saretyray aza no fiasana entina miantika dia mba ny vidin-dronono manampy ka hoy aho hoe mba miandry kely ry sy azafady malahelo ve vonina iandry raha ohatra izay foana no mampahorany seka sady za koa nge tsy hijanimpotsiny fa mokatra arak'izay ezaka vitako mba hananantsika hoety manana mitokatrantsika izay mantsiny ary anaja ny fitiavantsika hatrany ka tsy efa bebe ihany zay ve ny vita fa ndolo mba hiala sasatra kely tsika hitako sady ny andro koa ty efa mirefarefa ka tsy aleo ary ve mody fa amin'ny manaraka indray nefa alohan'ny isarahana nahoana raha ndeha ho kalona kely le iratsika tena mamiko mihitsika ny varotra an'ireo karazana anana sy legioma vokatry ny taninay moa no nataoko isan'andro teny etsena dia tongotra io ry zanaka mpandraharaha izay isampividy mafatra-po tokoa moa izany kanefa dia nanelingelina ny fiadana tsy haiko tamin'ny fitiavana manao reny ao raha matoa kely tsara fa misaotra tompoko reny ny anana sy ny karôty ovy tsaramaso lena sy ny sisa inona ny atao inona ry papano atao fangaron-doka alelo ry se atao lasopy fa voamaly ny anakisoa sy laisoa zay ary raha matoa kely eny tompoko
ny ovorangary papa no andeha to bebe mba ho faninta rehefa tsy misy loka iny ny atao an'io atoandry ihany lory sefidiana ary ataovy aingana fa mbola maika mo fiasana eny raha fa hovidiana saingy tonga dia mandeha amin'ny papa mandeha raha ohatra maiky ka ny fiarangeo etiko e dia inona ny itondrany senetana zafady aloha raha matokely fa mbola miatevitra momba an'izay atao zay mianaka ataovy aingana ary sefa tara mipiasa zao zany no hovidiana raha matokely aloviovy rokolao dia karoty atsasany dia inona koa re aleo asiana tsaramaso tanora ihany koa atsasany dia andraso hoe tsy asiana poireau aloha asiana poireau telonjato dia aloha asiana kotomila céleri 200 dia voatabia atsasany dia ampiana koa ny rokolao ampy le ty zay fa raha tsy anasa olo le rana vahiny ka dia atao bobaka be tahaka izany izy tia reto ary tompoko ny entana vidianareo misaotra anao fa ohatriny aloha fitambaran'izy rehetra raha matokely raha tsy madiso 5,000 zany fitambaran'izy rehetra to zay zany papa 10,000 ony ay ty ary raha matokely mahafatifaty ery anao zany ka re tompoko miosopotaka isan'andro amin'ny fambolena ve isy tare tsara ho jerena mba fahitany ivelany ihany indray ry kalakely fa azafady tena mahababo tokoa izy io raha jerena maharitra ary papa selako maso mandalo ihany aletsiny fa andao aloha andeha ka mba azoko fatarina ve ny anaranao raha matokely oka aloha amin'izany tompoko any ariana kely zany resaka izany fa tsy mbola fotoana tokony resahana an'izany tsika zao iza kosa dia tsisy valiny ve ny faniriko ty alala mahaenao anao nefa mba efa manomboka izatra ny vidy zavatra eto aminao zay ka inona ary nefa moa dia mahamaika an'izany raha miseho tsy aleo ve mandeha miadana toy izay miazakazaka raha atosika eny ara dia manatena zany fantatro ny tianao eviana raha mise fa hoy aho hoe antan'io tsara aloha ny saina sy mifoha mampanahanao so dia sy doka ny endrika ivelany fotsiny ka rehefa tsy mifanaraka amin'izay voavery hevitra koa raha tiniako ange ny teninao dia mety isy tsirim-panantenana ihany anie zany ny faniriko sa tsy zany tsy mandany zany raha mise fa mila fandiniana maharitra zany le izy ka tsy azo tereko masaka toy ny voalobojazy ka raha sitrakao re dia avelao noho ifidetavam-bola mivarotra ataoko aloha fa zany zao no mahatery amin'izao fotoana izao dia manao azafady tompoko fa be tokoa reto mpividy eto amiko reto eny ary anao mandra-piano anao aloha andao ry se andefa azavarina amitsohan'ny tena papa koa ndraga tsy misy resahana fa dia maika alavo zao ka ny fivelomana koa ary maika ho voainako elahy aloha zalabe resaka eo fotsiny ka reny kosa nery papa no manitina ho tokantranoko tsy mendrika ny se reny fa mipetraha tsara na mitedava afa fa tsy lamanjatra akory ny aty andray mivohatra ka ianao aza nety eo nitsiritra azy kimody adala eo sa ve hoe ho asolo mama tsy izany no tiako hipetraka ao andohany se fa ty atanàn-dehibe be ny tsara se fa malala amin'ny fomba fiaina ka reny tamba amin'ny fobavy reny indray ny mamaika alalahy ny mampandroso vahiny manakazy aza tsy ho hainy fa eny ambony tsino andraisany azoko ory papa aza dia manambany olona tahaka an'izany ianao fa tsy mbola mahafantatra izay toetrany akory nge ny fitiavana nge mety havita zavatra tsy ampoziny sady eo ka mba hisy vehivavy ohatrany fa tena mohona be raha nga isan'andro vaky zao mba aleo koa hifidy izay tiako tiako iny fa mba taterao raha sisakao ny fanambadianay eny ary ho tanterahako raha tiany se saingy se ihany ny zaka mivokany rehefa ny ariana sady tsy mitovy saranga amintsika reny nahoana kosa ary papany dia makahala mafy ny tamba-mivohatra toy izany ianao tady dio fa sika izao koa nge mba manana ny any ambanivohatra tsika oka izany loany aloha any ariana iny tohizana oringanosy ahoana tompoko tonga avy aty amin'ny brok losy azafady mbola mampiditra ny reto zavabity reto ato anaty vata fambakatsiahana tompoko velao vetivety aloha ry se fa nazavany se fomba fiasantsika iny ary ho avy a tompoko
tia tompoko ay efa osy mipetrahary fa reny sezy misaotra tompoko zao mahafa-po mihitsy ny fomba fiasan'ny seka hita fa tena mbimbaritra tokoa satria de tena mandeha de mandeha mihitsy ny zava-bitatsika ka indraindray aza tsy maharaka mimpanjifa tsony ny vokatra ny ronono avy amin'ny seka moa tsy azoko hanina mihitsy fa tsy atahorana mitapitra an'izany misaotra indrindra tompoko amin'izany fitokisana ataonao amiko zany ary mbola isaorako anao be deabe tokoa no nandraisanao hiasa eto aminareo tsy misy isaorana ry se fa jao tsara fotsiny ny asa de andeha ho azy ny fanampiana ny se amin'ny sosialy manome toky anao patron fa anao zay faraheriko amin'ny asa ataoko fa zao ny karaman'ny se tsy ho tapaka fa manomboko zao de elanelana ny fandoavana ny ronono vokariny se satria misy vitsivitsy nareo mantsy mamatsy ty orinasy ty amin'ny ronono ka ao arian'ny volana manaraka vao afaka mandoa fividim-bokatra zay no fiandrasana vola avy amin'ny magazay rehetra mpanjifa ikekako tompoko satria sady mba hoe vola mipetraka koa nge zany mahafinaritra zany ka ary farany mba zoko mamaly soa an'se de vonina ampianatra ny seza rehetra karazana sakafo vita amin'ny ronono mba azony se mivelona amin'izany any ariny ka mba mafaly an'se ve zany tena takariko ny lanitra tompoko ka tsy takatro ka isotra zany ndray ve ny taka ny se zao mantsy de mendrika toro ka ampiana tosika vita zava-dehibe eo amin'ny fiainana eny de mbola isaorako anao ireo iray-tsaina tokoa zany tompoko zay no izy favonjeo ny asa amin'izay azafady fa saika adiniko momba ninona zay tompoko tsy mba manana eritreritra ny ana fiarakodia ve se mba ialana amin'ny sarety iny miala tsiny tompoko fa tena mila vola be nge zany ka aleo hijanona amin'ny sarety iny ihany fa sady tsy de manahirana loatra iny no tsy mifidy lalana ko eo koa no tsy fananako taratasy azona mitondra fiarakodia re hevitra fotsiny ny ino se fa rehefa ny sarety moa mahazatra ny se de toy izy eny mety daholo nge zay atao fa ny hoe somba fiarakodia ny tsaratsara kokoako misaotra betsaka anao patron fa ino ny pasiparto ny teny vahiny zay ko zay ihany ny atsoko an'se fa fandevonjeo amin'izay ny asan'ny se nahita asa maharitry nosy zay mbola tsy fantatry orinasy io za koa moa tia mitondra kebony zanakay fa lery za nahita ny asa ray volana latsaka kely izy zay lazay koa amin'ny zava-mitranga amiko ka hitako nalahelo zany nosy ka nanao ahoana ho asy hatramin'izay fa tena ohatry ny elabe ngeny tsy mifankahita loatra tsony toko moa mbola tsy fantatry se tena tsy ao anatin'ny saiko mihitsy zay vaovao momba ny seka fa misy inona nosy fa miasa ngia asa takan'inona zany de aiza momba ny ronono vokarina io ka ary ao amin'ny orinasa mba lehibibe ihany ka tsisy andro hipetrapetrana tsony raha tsy hoe sabotsy ariva sy ny alady manontolo ary tsy misy fotoana iangonana mihitsy kio zany tsy indraindray ihany fa mba havizana koa nge ary ranjy eo koa moa ny fanampiana n'le misolo amin'ny asa eny etsa fa mbola tsy tena zatra tsara izy ka mba misy fotoana mety hifankahitana ihany nge zany ka mety amin'ny fotoana mba tsy angonany singa ambany ary singa tsy mivarotra androany ka matetika lany maraina daholo reo vokatra midiko an'ireny indrindra moa rehefa sabotsy ohatr' izao de inona fotsiny zany ny ataoko any tokoa moa mariny zany de hono ary nosy izandray zany miandro ny ombonareo ao ineny no manara-maso an'le zanakanadany solo aoka sady manatitra ny vokatra reo avy ateo any an-tsena tokony ho fantatry sy aminy nge fa tsy hotsony efa nahitasa marina tikotra n'izany zany tsy manana eritreritra nanontany de efa tsy hotsony aloha hatramin'izao noho ny antony voalazako amin'ny seteo iny tena manana se mafy mihitsy ange zao za raha vao tsy hitako ny ray andro fotsiny se nosy any ve any ka za ndray zao no misirotsioka ny manina
ka tena nisy lanjany be am'senga inirinka lasa ohatrany tahirim-piteo atsika mihitsy nosy de tena mbola tsy tafiditra lalao am-pose ihany ve zany ny alehibe any fitiavako hoe na de efa miporifoko tamin'si aza indraindray tamin'ny alalan'ny nanolorako ny tenako tamin'si ireny etsy ary oroako vo amaly an'sy ahy etsy ary zay mamy be o tia adalantsika roa adalana andray ngahy tanterao indray ary ny antony namaika angery nosy de zao hoe efa ato akipoko angeny tahirim-pity tena goavana eto amin'ny fiainatsika tena marina very rantsy dre fa oviana ndray ary ny nandainga tamin'se ka ahoana ny hevitra se sa ve ho avela famparaka indray a zany sanatilo hoe tsy amela ny lanjan'io rery fa anampiarabola arak'izay azo atao mandra-pahatonga ny tena hoe ikambanatsika mandrak'izay zany am'izao fotoana izao mantsy miezaka manangona ny etomanana ny amin'ny anatanterana ny fanambaditsika fa inona aloha zany asa taose zany fanamboaran-tsakafo avy amin'ny ronono ke ohatrany hoe fromage dobera ve zany ohatra izay indrindra ka sady efa mianatra ny manao mihitsy mba azahoako manangana orinasa kely momba an'izany mba hivoilomantsika koa tena tsara tarigetra se tena mariny engany mba ho tanteraka tokoa zany sady tena faly be mihitsy kia amin'izany nosy mariny nefa anahoana re zany ny toy any raha olazaiko anynosy zao le tovilanandrebireby afony eny etseny iny de ahoana de andrava ny fikasanay ve zany zao toa mangina tampoka ho asy fa misy inona ka tsisy nininina letsy fa zao zava-doza ve sa hoe fiovakivotra letsy tsy mety letsy ny saiko raha tsy milaza ny zavatra ianako amin'izao fotoana izao za ka la zao letsy fa zange tsy aninona ny lahy hita ny lahy misy tovolahy tokony eo amin'ny hoe 5 taona eo ngamby izy iny tonga mandrebireby afony ao mpivarotana eo to hoe akahovady io ny ty izy de ahoana ka saika ho isan'andro zany no miseho ka mahatonga ahody alohatro zao tamin'ny voalohany zao izy de niaraka tamin'ny rangahy lehibe zay sarainy angamba ny fahitako azy fa atsoiny hoe papa de ahoana ozy izy ianao ka ny tena mahagaga angery nosy de ity de matetika ny ataony fananina ny mitondra volabe izay tsy voatakaloko mihitsy satria tsy azoko lozana ny varotra de inona no nataonao tamin'izany ka tsy manana madinika aho mantsy azy ka atao ahoana zany tompoko tsy maninona ho izy fa avelako daholo izay efa meriny sady misoatra izy ka eo rery nosy ny mahalasa ny eritreritro hoe inona zany ny ataoko ka maninona moa raha tonga de laviny ampilaminana no tenenana an'izany fa efa manana fofombady se ka raha mbola manao an'izany izy de efa miomana nanamadinika merenana ny volana tena oto avoko mihitsy zany teniny se zany manomboko zao zay mihitsy atao de ho hita eo ny fiovanjavatra fa aza be ahiah loatra aloha sena zany azy eny matoky an'se ary mba tokony teniko koa de misaotra ry se fa tena olo ny fieritreretany se fa tsy to reny tratrevatrevy reny Oto ny ato o tompoko on'izay tompoko onao azafady enao ve ny raha in'le raha matokely mivarotra legioma isan-karazany any an-tsena ka misy zanakay tokoa tompoko mivarotra ny saingy ianao no tsy fantatroko tsy zany ry fa isan'ny mpanjify isan'andro aminy tokoa tompoko ka ato ny fantatro fa hoe hipetrahany de inona zany no tena tondianao aty ka tsy zany rehefa mba misy dinidinika ataoko aminareo mivady ray aman-dreny ny tompoko mandrosoa ianao tompoko de eo mipetrapetrahy hatray de miala tsiny rehefa de
aty amin'ny sezana ambanivohitra moa ianao zao ko ary mbola ilana tsy nainko fa ndreny kalakely nolazainao teo manko efa nodimandry za sisa no miara-miaina amin'ny ato an-tranoko misaotra betsaka tompoko ary de miala tsiny aminao ihany ko ny raha nanapoka anao ny fehviko e ahono azafady fa iza moa ianao iza moa ty anaranao no raha velona rivo-tsiory tompoko zany hoe antsoina hoe tsiory ay za ndray no randria miravo ray ny tovovavy io e ranja moa no anarany ay ranja no anarany ary ohatry mivaovao amiko mihitsy manko ny zava-miseho any am-pivarotany any kanefa tsy mba nisy filazalazana amiko rainy akory zay no mahagagako tsy maninona fa apetraka eo iny e fa ny nahafantarana ny tranonay zao no tiako anotaninanao anaka mbola miala tsy ny fanolony ray aman-dreny fa zay ty moa adala noho izany indrindra moa nanarahako azy tsy nataoko hitany alalako zay misy azy satria moa mba efa nanontany any azy de tsy nomeny valiny nomezany fotsiny moa rano mariny ka nahatonga ho tonga tampotampoka eto aminareo zao eny ara ry tovolahy ka inona ary ny tianao iavina amin'izao fahatongavanao aty aminay zao ka araka ny voalazako tery aloha moa tompoko de nisy eo aminareo ray aman-dreniny fa aloha tsorona aminao fa tena tiako izy ary vonina hitondra azy eo ambony alitara masina atray tsara zany tarika etranao zany anaka fa any mety aloha ka mba hifampidinika tsara aloha zay mianaka e lasa ny an-tsaha moa izy amin'izao fotoana zao ka tsy isy fotoana ifanatrehantsika miatraka ko zay ngamba aloha no azoko ambara aminao anaka ko zara ny manao azafady ozy atery aloha e ary mbola mamerina ny fialatsiny raha tsy nisy ny fampandrenesana ka no aloha eny to azafady indrindra inona moa ny asanao ary aiza ny toeram-piasanao io ka manana orinasa zay tompoko ka zasiny raiky no mitantana azy ny reniko moa efa maty de za mianaka sisa ny sisa ary tena manana ny maizy azy tokoa zany ty tovolahy ty raha mba tanteraka tokoa mantsy ny fanidity ny tovolahy ty anambady amin'ny ranja de ho afaka ny fahantranaiko toatra ny variana be anao zany ry dada ka angamba mbola nieritreritra ny asa ataoko fa eny e alohaloha angatadalana andaonao fa mbola ilaza amin'ny papa ihany koa ny hoe hiaraka amiko akaty angataka ny ramatoa kely ranja tsy oela raha ohatra ka hoe sitrakareo eny aza matahotra fa de ho tanteriko any aminy fanindrinao aza matahotra anaka ary de samy ho tain'Andriamanitra daholo aloha tsika mandram-peona ry ianao ko eny raha ray aman-dreny mba ahoana koa ary ny hevitra reto tanora kehitriny reto to vita avitaina fotsiny any velany any tsy misy fiaraha-midinika amin'ny ray aman-dreny aizako mampitonantonana fotsiny an'ilay tovolahy toy ny voninahitra tsy mahare fosa ry dada aiza ry dady zany aty atokotany mamaky tay anako dada nitondra anana sy tongolo maintso de voatabia atao vary amin'ny anana raha hariva atray ary ono ranja arivariva ihany ianao zany vo mody ka zay tsy inona vo vita ny fanindrahanako tsy aloha ve nomana sakafo hariva amin'izay aloha atao vera ny asanao fa nytiako anontaniana anie hoe manao ahoana ny voleny zao ay ry dady tsara daholo enkeny eny tsary misy maninona mihitsy ny voanjobory sy vomanga zao tokony efa ho adinao eny ka tsy maintsy raha manatanteraka zany mba azona mivarotra azy amin'ny alatsinainy ny anakako fa izao aloha ny vaovao anaka izay tena nanaitra tokoa satria tsy mba nisy filazana tamiko mialoha kosako fa inona zany ry dada ka izao ranja tonga tampoka tsy napoziko teo ilay tovolahy atao hoe tsy ozy de angataka anao vady nefa de tsy mbola nisy fitenenana avy taminao akory momba n'izany ka ahoana ny natonga an'izany anaka ka miala tsiny be deabe tokoa ary dada raha izaniko tena tsy nafantatra an'izany satria tsy nanafatra niny olona ino aty mihitsy ny fihevitro azy zao ngamba de hoe nanara-maso ny fodiko izy ny nahafantarany misy atsika ka ohatra ny tahatahaka zany ko nge ny teniny anaka de ahoana ozy izy de zay hoe angataka anao vady izy satria tena tiany be tokoa ny ianao
ary de vonina izy nitondranao eny ambony alitara raha sitrakao zany raha sitrako hafahafa nge zany toezavatra zany ry dady satria tsy mbola namaly ny fanindriny mihitsy raha za alohany ary mandaa matetika foana ny fotoana ifakahitanay hoe omeny ary ako kanefa zao de gaga ny mbola ifikirany amin'izany heviny zany any ka tsy misy fantatrona ka ny fisainanareo fa araraky ny nolazay ny momba ny fianakaviany aloha de tena panana tokory zareo de maninona fa de miandro ny fankatoavanao ny fanindriny sisy zany anakako ohatrany tsary mbola vonany amin'izany ange za ry dady zay tena mariny ary efa nilazako azy ko ary zany zao nefa nareo ray aman-drenina ahitana masoandro ny tompona andraikitra amin'ny zanakareo sy afaka manapaka zay ho fahasambaran-janakareo indrindra koa moa zany ny fedanany marina zany anaka ka dia apetrako aminao ny fiainako ry dada nefa tsarovy fa tsy manatsaina ny anaiky azo vady mihitsy aloha raha zay za fa reo aloha mba hoe any ariana any raha hoe ho tanteraka azy zany de misaotranao anaka amin'ny fanajana ray aman-dreny raha ny faniriako koa de aleo ho tanterahana ka ry dado ka efa laza taminao fa anaty sitrako aza ave moa zany de ho tanterahana foana sady efa mba nilaza fa tsy hanome valiteny azy mihitsiko sa ave zany de arahanao arabaky teny ny fanajako eny ka ny asoanao indrindra ho an'ny tokantranontsika ary ampivoatra ny fiainantsika ny anambadinao ny tovolahy iny anaka ka tsy jalijaly tahaka zao ny fiainantsika anako andray rery dado de sahanao ve zany ny anakalo vola be any fitiavako andray mangina anaka mangina areoko zay raha nanohana ny ambom-ponao ny teniko hoe ka ny tiako aviana mantsy anaka de efa miantitra ihany ene tsy ahavita hiasa tany tsony de hiasa rereo anao zanyko de miandro zay tena mba fitiavanao de ny mbola velona anaka so rehefa maty vao raha malala ka azafady fa fiangaviana lalina mihitsy no andrasako aminao anaka tena tsy hitako zay atao zanyko satria nahandaha za de inona zany nefa raha ny dada ary iza koa no sisa ianteherako eto nosy anefa ty mbola tsy tonga eo amin'izany sehatra zany mihitsy mampalahelo mafy mihitsy izy ranja ahoana anaka fa tao hitako lasa eritreritra be mihitsy eny ianao nefa ny loza koa nge zao de za ty be voka ny zanaka isinosy ty ka de amela ny dada moy fo eto ve zany Andriamanitro toro hevitra fa sahirana ny saiko ranjo miangavy anao an-tanandroa anaka fa i dadane ka tsy manake hiasa tany tsony fa efa tena reraka miandro ny atsara-panahinao sisany mbola veriko aminao ihany ry dada fa hovidiana ve zany ny fitiavako ka tsy zany re anaka andray rery ny lanitro nahoana ny de nomena an'izao fanapahan-kevitra sarotro zao fanapahan-kevitra tsy haiko toerina zao de aiza zany ny alehako ary iza koa no afaka hanampy amin'ny fahoritsaiko zao ranja aokary anako aokary ary mangina fa tsy ampijaly ny foamam-panahinao tsony aoko zakaiko eny ihany ny fiainako sisa tavely ifanampy aminao mandra-pahatonga an'izay ho afarako anaka dado tsy tantiny saiko ny ahitanao hitolevika eny ampiasana tany iny fa aleo zany andefitra mba ampaharitra anao iarabelona amiko zay ho zavikelinao sy ny sisy misaotra indrindra anaka fantatr'Andriamanitra foana ny asoantsika ary tsy hanary atsika izy tamin'ny fionanay farany de nilazako ny marina rehetra ka samy nitomany sy nalahelo be za sy nosy de zany sy zany lesy ny faratapony azahoana miazona ny dada mbola hoe hiaraka iriary miaraka amiko ka diso ve ary nosy ary hoe homeloko eo anatrehan'ny fitiavantsika ve zany zay efa mananjavatra ny tenaina sambatra atsika nrerery ranja malalako tena tampoka be amiko mihitsy izy zany de
tena tsisy hevitra hafa mihitsy velana amin'izany ha ka efa nandange za saingy tsy nilaza ny momba antsika e so hitondra fahoritsaina ho any dada manko izany tsoroka aloha fa nisy fahadisoanao ihany tsy nilazanao marina taminy tsy tao an-tsainao fa mety hanaovan'ny fanapahan-keviny na fatarany marina nefa moa atahoana nianatra aman-dreny tokoa ny raha mahavoa mahafaty fa raha tsy mahavoa mahafanina ka dia miondrika eo anatrehan'izany koa nao mafy amiko azy nizakan'izany tena mifona aletsy tsy sitrako mihitsy angela izy fa voatery aho rehefa nieritreritra mafy eny dada mantsy raha araka ny fahitako azy dia diso matim-bola be loatra izy dia noho ny fahantrana ka ny fitiavako no atony sorona ka tsy izany ve moa no atao hoe mividy fitiavana ka efa voalazako teo daholo inge izany saingy nanaiky ihany aho rehefa nieritreritra so mantsy ny fandavako ny resaka ny momba antsika no hamozako azy tsy manina letsy fa aleo aho hiandrindrariny rehefa tafaotra ny tokony ho izy kosa nefa ho fantatra lahy eo ihany manaraka e dia anadino avy izany lahy ka maninona moa raha izay no samy hoe hitondra fahasambarana ao antsika ranja nosy mora misinga no miteny an'izany dia atao ahoana izany ny zanantsika raha tonga somatsara eto an-tany tsy ahalala foana avy izy rehefa rahatr'izay e aza manao an'izany le so dia afaty tanora ny vokatra izany ka ny an'lahy izany dia tonga ao amin'ilay andininy voalaza ao amin'ny baiboly amin'ny tantarany Estera le tovovavy tsara tarinana hoe ataoko ahoana ny hijery ny fijalian'ny fireneko ange ekeko lesy fa tena malahelo mafy mihitsy lahy matoa mahavoaka an'izany teny izany nefa inona ary moa izany ny ataoko avela mory fo ve dada tsy aleo ve mba manana ray aman-dreny velona eo mba hitatana sy hanorotora amin'izay tokony atao e ranja fa hiverolahy hoe vitavita ho azy eny moa ny saraka mandrakizay amin'ny olotiana indrindra efa mba misy tsirom-pity manangasanga ampirainy fo mampanatsika rahatr'izay aza dia moramoraina ohatr'izany fotsiny fanolora-tena nataony lahy azafady lesy malala dia ho tahin'Andriamanitra izany lahy tsy fidiny amiko koa ngela izy raha ny tena marina nosy fa mba hoe ny alahelo andraiky koa izany na tonga an'izao fisavoritahany fikasantsika izao eny ary fa anaiky an'lahy ary manaiky ny fandarana ihany koa tsarovy anefa fa mba nofy ihany ary mba manapetra ihany koa ny fitiavana rehefa tsy tantany saina tsony miandry aza matahotra fa mijery an'lahy foana nosy sady tsy hamela an'lahy irery fa hanampy arak'izay azoko atao mihitsiny fa ny angatahako amin'lahy zao dia ary hoe tena hoe ando alihako eto anatrehan'lahy izany dia mba tsofo rano aho ho tafita soa izay ary aza manary toko fa tsy maintsy fantatra elahy ny zanantsika ka na ny anarany aza dia atambatra hoe ny anarantsika roa ny atao ao anatiny ka na eo azy zany rehetrarehetra izany dia mba manahy ihany afa sao dia hoe andrava izay ho tokantrano lahy indray nge izany rehetrarehetra izany nosy tena misaotra ny lahy aloha amin'ny fandeferany nefa tsy ataoko ambany zavatra izany fa aza matahotra marina hoe tsy maintsy malahelo mafy lahy nefa aza donoina fa ilange ny voaloham-pitiavako nosy fa za kosa no manana ny tahirim-pitiavantsika dia izao nge izany letsy ny mety eo feonantsika farany ka mety mandrakizay veloma dia masina ravako folo volana izay ny nahavitany fanambadiana izy tsiory araka ny fanindriny dada teraka ny raha ary nosy rovasoranja izay zanaka isinosy moa izany izy io teo niteraka ny disadisa voalohany tamina izy tsiory andry ranja fa ahoana moa tsy tafidy tao anatin'io anaran'io zazo io ny anarako fa anaran'izy io anaran'io ny marina aloha ry tsiory dia ny anarany amenakaviny natambatro
ka aza dia atao manorosorona hoe mahabelonilony ianao le izy ka tokony mba nilaza mialoha kosa ianao fa tsy hanao zavatra amin'ny tany ila toy izany e na de hoe fantatra aza fa efa mitondra voka ianao teo amin'ny fotoana napakarako anao vady ka manontany ianao aho hoe inona marina no antony zange ny vadinao ranjy ka inona ary ny treritrerimanao amin'izany fianarana avokoa ve moritsory dia ampivadika ny atidohanao ka tsy reritsony ianao ranja fa efa manambady ara-dalàna ka marina nge zany fa ny teninao koa nge ato de matetika de manambany lavana foana hoe tambo amin'ny vohibavy a sady tsy mba malala fomba fa voam-pianarana afa-tsy ny fanaratsiana isak'izay mihetsika zay ataony dadanareo mba marary koa nge ahy ranja inona nefa moa ny idirany anarany zaza amin'izany ha dia avelao ary zany ny anarany zanakay ho tambany vohatra ohatrinay koa sady raha maharikoriko anareo zany inona koa moa zany nahateranao anambady anahy toatra amin'seho be saina ne ianao zany mahay mamaly ianao zao fa mbola ho avy aminao ny tsy ampozina azonao zany amono ahy zany ianao tsy maninona fa ataovy zany zay tianao atao fa atao tokantranonareo koa ne zany za zao masy mandidy ianao ary afaka manao zay tianao atao fantatro tsara nge fa ndrainao no manisika anao isaraka amiko sa tsy marina zany satria efa trany amboalohany mihitsy izy mampiseho ny tsy fitiavany ay ka inona arany tsy nandavana azy fa zao vao mampiseho ny toetra ratsinao ianao ary mampitandrina anao aza ny raiky koa nikidikitiana amin'izany fa tsika roa no famaly eto ka ny raiky koa nge no nisisika ny any ambadiako anao no ny antony tsy lazaiko anao na eo azy zany manajaray amandreny lalandavy zahay amin'ny mahatambany vohatra anay fa tsy hoe be famalinana maniratsira azy ireo mihitsy ohatrany ianareo manatahapo ny tia kolotsaina tandrefany ity ka na ny tenin-drazana aza zany de efa mila tsy fantatra tsony fa mifangaro voraka sady tsy avy any ivelany ny tsy any tena no ampiasaina ka motsy ianao ihany moa ny laza ny fantranareo de zay ny tadiavinareo ameny ny banga ao aminareo raha ny safidy kortiory de tsy te hanambady anao mihitsy enonao zany fa ndraiky hoany nomeko aja mba ho mariky ny fahendreny tambany vohatra mbola mitahilo ny kolotsain'ireo tolo taloha mazava aminao ve zany mandeha ny tena mikarakara sakafo any fa velaky ny tamainy eo eny andeha koa ary tsarovo fa tsy mbola vita ny resaka iza moa no anakana anao amin'izany nisa raha tsika mihitsy koa nge ny kelezandrainareo fa tsy ny zava-mbavao amiko tsony zany lasa ianao so voadarika eo raha mbola miteny fanoterina eo ray volana taty ariana rehefa afapana vao nahalala fa kay miasa ao amin'ny orinasandry zareo rafozako nosy izy mantso ny randry zareo mandeha metsena fa za tsy mbola matanjaka tsara de tsy maintsy manaritra ny zavatra ny vidiny izy ary de mbola misiotsiokany le siokany manina foana saingy tsy mahalala an'izany tsy oro-mianaka manao ianao madama manao inona ty ela aza miteny mafy loatra sao de eny zareo aloha ka variana amin'ny asa miaraka amin'ireo namanao ory zareo zao ka fa tena faly be ary nosy mahita la marina mo ndry za koa zange mba gaga fa adino sady ve aloha le fanao isaky ny fakahity eo arany fa hatramin'ny ny asa teto se efa talohan'ny fanambadianareo saingy tsy fantatra raha tsy voazao fotoana ny fakahitantsika izaoko ay ve adinonao ve le efa nitantarako taminao le hoe hitady asa ho aho fanampy ny fambolena sy ny vokatra azo avy amin'ny sarety ange ay ve tena tsara zany ronosy fa ny fanenantsika ato zao ny tsy atao an-tsaiko koa reo ary aloha ny sakafonareo de oka andefa sao de animba ny tokantranonareo raha mitarakiraiky eto ka eny re ronosy tena hitandrina mafy fa afaly koa zao ampiseho an'ity zanatsika ty aminao de ny anarany nataoko hoe raha ary nosy rova soranja mba tiany lavy tiako be saingy ahoana ozy izy ny vadinao am'izao ka eo indrindra nke zao ny disadisa voalohany ato aminay ronosy fa mbola ho hita eo ny manaraka
okaloha zay fa so de ho tratra eto ampiresahana eto ka zay vao tena loza kika ka iraka angelako ina moa ny atahorany lahy am'izany eny marina zany fa ny mahery tsy mody ho ny tsela velona letsy oroka kely ndray mandeha ary aloha eo ary lasa ary aloha madama fa reo ny lokanareo misaotra indrindra tompoko leo elahna ingana fa so de tratra n'le ry miresaka maharitra amin'ny vadiny eko alozako ka ahoana le ty ronosy manao ianao patron manao ny lahy zo avy ny etseny zao tompoko ka vita tsara ny zavatra nanirana ny lahy efa voatotra ao madamo fa andeha monjy asa ndray aloha zao tompoko ay ka mandeha any ara mamonjy ny asa fa efa ao dolo nge zalahy miandry an'lao eny ary andeha asa ary tompoko inona raha napaharitra n'le riny tao miranja tao oka aloha anontaniako ranja dre ary aninona ty ianao nga tsy miasa fa hono mbola ny ranao nga nosiny no zova andeha hamonjy ny asany za endry fa otrany mahamantsy ory de inona ary zany ny zavatra hitany sa de hoe manao tsindraloka fotsiny ary to tsy mamaly ny fanontaniako ianao tsy henoko tsara reny teninao fa mbola manolo tatin-jaza lena koa izy de zay mampitomany azy eo ka inona ho any mbola nitazonanao anynosy teo mielabe izy nefa niandry azy ny asany ka mbola nampikosehako kely ny tranontsika izy fa tsy mbola afaka manao an'izany ay ve ao fa hitady mpanampy hanao an'izany ato fa tsy mety manao asa roa tsy miankina amin'ny orinasy eny re zay mety ataotro tsy ory fa ahono ahoana zay ranja de zay ihany ve ny nahatongavanao aty fa toa hafahafa ihany matsy zany satria tsy fanaonao tady labera kely eo mivata fampangatsiahanao fa mangetahety eo ary aloha ianao fa za andeha hanao sakafo de akatony tsara ny varavarana rehefa vita zay tadiavinao oui madame odinganiko fohifohy ny ainako telo taona tao arin'izay de efa mba niditra ny anatra rova zanakay sy nosy ny atoandro moa zany de nosy ny makazy fa ny ariva kosa ny anjarany tsory satria niteraka lahy kely zay de niverina indray ny disadisa satria sotrosotro kely tery amin'le saly fipetrapetrahana rehefa makaina izy mianaka de tsy izy zany fa nyrafozan-dahako sy tiory ny antony ony de hoe arozazy fa nahazo zazalahy kely tolakandro sabotsy tamin'io ianao ry papaza de mahery misotro whisky be loatra fa efa lehibebe any ange ianao io se ndray ve mananatra fa tsy zany tokony amelesina se aza manao ny ataoko fa ny teniko no arao za kosa nge ry papa tsy hoe mananatra anao akory fa mba miaro anao tsy ho folaka-ndatony satria mbola betsaka no ilananao indrindra moa momba ny orinasantsika mitovy any sika mianaka fa aza mianakely reo se sisy fotoana firy akory de lany ny atsasa-tavoangina wiskiko nahoana zarela tedeny se ory papa inona ka izy ara ny nampianatra ay zany any angeny nahafaty amin'ny mamonta amin'ny areti-po vokatry ny fisotronareo tokalavy io ka se io zany tsy mamo ka vokatry ny fotom-pisainanao dolo so zava-mitrango zao avelao any zay aloha fa zao ny tiako am'se hoe ahoana ry papa ano tsara nefa oka aloha fa io mivadiny se ka maninona nefa raha eo izy ary manino ianao ranja antaniny papa nge ianao ranjy ahoana hoe fa tsara eko inona koa raha no ataonao fa tsy ny zazakely mitomany ny jereny ka avy nanasa ny reto lambanjazo reto mihitsy ange za fa nga moa zany de tsara mba mijery ny masonareo fa manahazy mihitsy za zao ary aza de manome tsily lavysao reritsory fa mba mieritrereta mariny toy izy miresaka ry papa ka tsy tiako re vadiny sege ataovy moramora fa tsy reny re zany zao ary mba mandinika ihany ve se fa atao ao maninona hatramina mezana didy anynosy maka nyrovany ampianarana rehefa mirava atoandro inona moa ny fangarony zany amin'ny fiainam-pianakaviana ry papa ka ohatra misitrika hira ray mandeha ao amin'ny radio le ry de miseho vadiny se mampadroso azoko
ory papa inona fa azonao fefena ve ny olona raha mba mamalifaly ny tenany amin'izany ary tsy rary ny viza raha miditra ao an-trano andeha anatitra sy mamerina ny ankizy avy mianatra to tsy hitako mihitsy aloha ny fahadisoany amin'izany ka ohatra ny tsora loatra se ka tsy mahatakadavitra ka inona ny tena filosiny ty fanambaranao ty fa tsy azoko mihitsy ka mitandremy aloha fa toa ahodiny nosy vadiny lahy ory papa so mbola tsy miala ao aminao any ara ny fankalana ny vadiko eo hatramin'izay nahitanao azy tamin'ny voalohany ka efa mba nanio ny hevitra ihany ry ahy fa tsy sitrako ho any anambadisy an'io taba amin'ny vobavy io ny analazy amin'ny fahatrany fotsiny ny tadiavany tsy azoko mihitsy ianao ty de tena inono ve zany teninao zany ay arao maso ary toe-javatra de hita lahy eo marina de marina tokoa ve ny tenin'ny papa aleoloha rangahy io ekena fa to efa mahazoazo ihany ko izy ity ka atahorany retirety mafy ito aza lahy ve le resaka fa toa varimbarina fotsiny lahy sa efa miasa mafy no isiki meno anao tsara ngefa za koa mieritreritra hoe ngo efa tafidifiditra lalina koa nareo arako ay sakafo tsara ro maso hitazana ny fihetsika izy roa reo fa rehefa tafaharo de mampieritreritra ihany tena mbola tsy ao an-tsaiko kosa aloha ny amin'izany hatramin'izao fotoana izao zany hoe zao mitady anodikodina vadiny lahy ty nosy ty ay ve misy an'izany ry papa zany ny tiako aza de ny saralahy mihitsy fa tsy hitaiza sanabaratra eto rehefa izay zany moa ny teninao de mety ho tonga ihany zany fa aza matahotra ianao ay ve zany nitedikadiny ray aman-dreniny tsioro ty nefa nge de tokony mba ho faly azy izy amin'izao fahazony zavikely avy amiko izao sady amin'izay zazalahy mihitsy mazava zany ny resaka fa izy mihitsy ny tompona andraikitra amin'izay mety hitranga ao atokantranonay nanomboka teo ary de nitandrina tsara tsy resaka betsony amin'ny nosy ka nefa moa efa raiky tapisaka ao andohan-tsioro ny toro-hevitra ny rainy de nisaraka amiko ihany zany ndray takariva ary raha mbola nandrotsorotsy an'ilay zanaka izy tsioro teo alatrano fa nitomany be te atory izy de na en'olona miady sady zay miaro vavalatsaka aiza lary nosy andeha ody amin'izay patron fa efa vita ny asako andranika de anao veloma fotsiny ka aza mbola madelo lahy fa misy resaka tsy mazava ny am'lahy fa misy inona ndray zany patron aza mbody ataly letsy lahy fantatra nge fa miadriadry zay lahiko eto fotsiny lahy mba azolona iresaka sy ifanoroka amin'ny ovinatiko io alohan'ny idiry ny fanoroka kosa aloha ohatra ny tafa ohatra loatra ny teninao fa ifanao veloma aminareo menakavy nge no tiako atao ka tsy fomba ve zany aminao izy ianao ka aza be vilazy letsy masoko mihitsy ny raha hita miala tsiny patron fa ngamba kosa tsy tompony tenanao tsony ianao ka sarotra amiko ny fanazava aminao adala zany no feveralana tsy za manadalanao fa ianao no manadala tena tokony mba ifanaditsika na eo ambany fiadidinao aza nanajanao tokoa hatramin'izay amin'ny maty patron-ako anao nefa tevatevainao amin'izao fotoana izao tsarovy anefa fa praim-piombonantiko tsika amin'ny mampamatsy akorahanao azy tantarany lavalamaty eo ary laiko solaty fa zela taba voda io mba hananatra tsy mila andron'olona tsony sady hoe soroko tsy ho mpiasa ato amiko tsony kola tsisy olana nge zany amiko patron sangy omeo kosa ny karamako sy ny viditronony nandritra ny ray volana de vitany amitsika karama tsy anana laza ntsony fa raha tsy afa-po madiara mitory de zany ve no mba teny ray aman-dreny ohatranao zao nefa mba mpandraraha matanjaka ihany zany le tino izy fa izy lahy mianatra nitakitakitro samiko tsy fahaiza lahy miaina fanadalana vodatiko ny ampariny lahy aza de metsara vela tsirery patron
eniko ihany angeny tsy fitiavanao azy io ary anontany io izy io mitaizany zafikeliny ody ho fantatro ny tena marina. Tena marina nge zandry papa fa oka andiny tena ihany ianao sady manjary manala baraka anao ny teny avoakanao. Magiry akoa raha zao voloka ao atsary ny fahatezeranao ry ngiara velona rivo sao dia anenenanao ny vokany raha afaty olona roa eo anao sady tsy menatra akory ve zany ianao ry papa mahita an'ireto olona mitazana manodidiny reto tena mba oka re izay mariny mingavy anao mba hampitsahatra ny fahatezerana fa tsy hitondra ny fehivanatsika akory zany. Enona hoelika ala tsy valiny ity avy ireny vavatena avy ireny atoko mena vatra ndrety ala tsy valina ty apetrangba valona iny Tiore apetra tsara ndraiky hoe vonolovana vavalatra iny fonjeo za le ty vonona rasaila fa tsy vehivavy mitaiza kely no elany lavokony eo fa izakola mbo ampileniteny eo mipetra la tsara sy laindriny moa mahatonga an'izao fokontana zao ary mangilina fa tonga de tsoronko tianty ty eo mampitanana la rehefa tsy fahalehilahy de iny tatasy fa keblamityty sambory olona fampamon'olona sambory de afatory fa tena tsy tompony tena nitsony iny tsy reo fa tsy mihena tsony le zazakely. taxi ary aiza zany ty amin'ny hopitaly tsika ka aza de mbola miteny be aloha ary aza mataotra fa efa vovonjika ianao fa maninona ty tsika ary marary ty amin'ny atoko sy ny lamosiko ka tenako rehetra kotra no manaintaina daholo ka zay nge ny tenenako hoe matory io aloha ary aza mihetsiketsika fa efa manao ny fitsaboana rehetra nge ny dokotera ary nosy ve io eny letsy fa oka ho aloha zay oka zay fa maninona ty ary aiza ny zanako anisy fahalamina aloha ny sainao de manginy mbola ho tarafina ianao sao de misy tapaka any anatinao any ony ary tsy ory aiza oka ho aloha zay fa mbola ho avy eo izy rehefa sitrana somatsara ianao de ho hitanao izy fa mbola miasa re azafady se manao hoana se io zanako io zao efa tsy de maninona loatra tsony izy tompoko fa velatory kely aloha ny dokotera mbola ho avy eo izaha azy any ary azafady ise moa zao no izy ohatrany efa hitako fa tsy tsaroko hoe taizako nosy tompoko zanaka raha matora faharery atsimotsimionareo somary lavidavitra ireka ay tokoa moa le namany ranja miandrombery atsairy izy indrindra tompoko ary se zany to maratra to misy bandy be ny tanany se fa ahoana voan'ny antsimbady misaika amono ahy io raha niaro any ranjako ndray marina zany saika matiko io zany zanako fa maninona loatra ny tonga misetrasetra mahery vaika toy izany tsy ory mbola ho be ny resaka ary dadato rehefa sitrana somatsara ranja fa aleo alohatsika hitsabo mbola tsy de tsara loatra mantsy ny ainonan'izany tantary zany am'izao sady sao de vao maika ampiombony aretiny eko ka na izany azanaka tsy ho azonao atao kosa ny anakanatsy isotranao fa ratsy zany angamba efa maty io zanako vavitokana io ko de misaotra ty ndranaka ary andriamanitra ny etanao ka azonao zay ho tokantranonao ratsy zay inona moa ny soranao ary dadato fa efa zay ny voasoratra sy tendrin'andriamanitra ka de izy ny soro fa tompony zavatra rehetra sady mpandahatra de ono anaka de rovina ozy ny dokotera no ivoaka izy ka indray miankina amin'ny fahasalamany any tompoko ka de miandry aloha tsikako ary aiza zany zao tsy ho vadiny nalain'ny mpitandro ny filaminana teo maly izy ka de miandry ny didi-pitsarana fotsiny tsika zao tompoko tena nanenina ihany eo anaka tamin'ny fanapahan-kevitry nanery azana mbady olon-dratsy tsy mendrika toy izany ka marina moa
ka nareo ray aman-dreny any ange no miteny hatramin'izay fa hoe ninona tsy ho any alohan'anatra fahorinan-datsy ka tsy tanaka koa ka hoy aho hoe okosika mba haritra iandry izay farany fa mbola benge ny zavatra mety hitrange dia avy aloha ny dokotera noho ny fitsaboana ary mirary fahasalamana tanteraka ao an-drano. sitrana soma tsara ary mbola miverina teo amin'ny tokantranonay Styr noho ny mahavatoko ara-dalàna azy. Namory anareo aho tompoko mba hazoko manazava tsara ny zava-nitranga teto amin'ity tanàna ity. Dia miala tsiny fa nivadiko moa izany tsy etsony no reny zava-nitranga ireny fa efa any an-trano maizina noho ny zavatra tsy vitany. Koa eto ianao ry arabary, lehibe ny foky tany eto an-toerana sy ireo olona vitsivitsy isan'ny nahita sy vavolombelona nanatrika. Dia eo koa izany ndre matonosy isan'ireo mpiasa ny asa teto amin'ny orinasy izay naratra tamin'ny fiarovana izy izany. Novonoina ary naratra ka torana tsy nahetsika tsony noho ny etraketraky ny vadiko sy ny rafozan-dahako. Izay vokatry ny tsy fitiavana amin'ny mahatambany vohibavy ihany anton'izany rehetra izany. Tsy mahamenatra nefa ny laza fa mamona vokatry ny fisotroana zava-mahamamy mahatonga an'izany. Azafady tompoko, fa za angamba no anokatra ny dinika ka dia ho raisiko ny fitenenana. Eny ary tompoko. Misaotra anao aloha tamin'ny verenanao eto fa tsy nandao ny tokantrano. Miala tsiny amin'ny toerana sehona mianaka ary miondrika eto anatrehanao fa zava-dozana nataonay satria tsy vita nandratra saika nafaty anao ihany fa teo koa ny namoizana ny zavikeliko izay voamena vava. Eo indrindra sika izao. Raisiko ny fialan-tsinonao ndre matora velo a. Nefa moa izany dia hitondra hoaiza tsony moa izany izao. Na dia ny namoizako ny zanako voamena vava iny fotsiny aza ve. Na ianao aza tokony hanaraka ny zanaka ho any ampigadrana any. Satria dia ny raitsikimbakomba tamin'ny ratsika namoizana aina ray ary faharatran'olona roa koa. Mangina letsy maty tsy afaka iveriny tsony mafy ronosy a. Mbola eto izay sirainao mangina anaka ary miverena fa ho raisiko ampitiavana tokoa ianao fa dia mangina rery aho nengo dia nengo tokoa izay vitako taminao rehetra izay. Ataoko izay hidananao miaraka amin'izay ovadinao satria inoko fa tsy ho afaka hiaraka amin'ny tsorontsony ianao. Miala tsiny mafy mihitsy ary papa raha andany teninao a. Satria efa tena voadona mafy mihitsy nge saiko e. Ny foko koa efa maharatra raha teo ka mivarahotsana mba amin'ny fanahiko. Aleo ahody any amin'ny fianakaviako anasitrana ny feriko rehetra. Tsofa rano a. Ny angaviako anao fotsiny ary dia mba anao fanelanelana ny eo amin'ny fitsarana mba hanamaivana ny saziny tsioro zanako. Ory papa o. Efa mba nanao izay azoko natao a nanompo anareo mianaka. Na dia fantatro ary ny tsy fitiavanareo anahy. Eny fa ny anambadiny zanakao nefa izao ny vokatry ny fandeferako. Okizay izany fa izany indrindra izao no namiriko an'ireto vavolombelo reto azahoako mangataka fisarahana amin'ny zanakao. Tsy hijanona eto tsony ka so dia neko koa ny anaraka ny farany. Izany rehetra izany anaka ny fonako aminao ary ando alehako eto anatrehanareo raha izay ny azoko ny famelan-keloko avy aminao. Mamela ny eloko tanteraka Andriamatoa. Saingy tsy mety tsony ny saiko hoe hiveriny eto a. Fa raha hoe izay moa ny rinao dia mba mamangy anao eto ihany isak'izay manana fotoana. Ndray so dia mbola hiteny ianao dadatora Andriamarava ka tsy manana ho tenenina firy anaka satria tsy nanatrika ny zava-nitranga fa dia vavolombelon'ny faratranjanako fotsiny ihany ko. Ka raha ny fantatro moa tompoko dia ny fankalala tokoa izay sy ranja satria samy mitezana teny ambanivohitra ary mpamboly sy piopy dia miresaka rehefa mifankahita eto nefa
zany nahatezitra an'izy mianaka indrindra moa zany patron zay tena nahalala ny rantsa ka nampirisika n'ity zanany hiala amin'ity farany ray aman-dreny ve dia tokony hanana n'izany toetra zany ankehitriny nefa ianao patron efa tratra oriana vo ela tsy nisy angata-pamelana amin'ny rantsa angamba kosa efa diso oriana loatra zany tompoko ka na izaza nytenenina oroahana tsy eo amin'ny orinasa tsony aza dia tsy hijanona tsony koa ka de andao akoho vese voatery atompoko anaraka ny diandra-matondra rantsa satria efa tsy azo iainana tsony ato amin'ity tokantrano ty ary tafiditra amin'izany ianao zay vokatry ny fisarahan'izy roa miverena ary sefa ho raisiko foana ary aza dia arahana ny fahadisoko fa ny fifonako no asio feverana mba tsy handisy fanantenana anareo azafady indrindra tompoko tongotra mbe andakana naka dia ny manaingy azy ny sisy efa nilavinao koa nge ny karamako sy ny vidindronono ray volana andray rery lanitro dia ho famaizana avokoa ve zany ka tsy misy tanana anay tsony koa nge eto ry papa raha ny marina aza dia fetsarambela tsisy isa no iainanato raha hijanonatro zay aza dia manao an'izany rehefa mba hiova toetra tsy anaiky an'izany tsony kosa ry papa sa rehefa tsy maty teo dia atao izay andavona tanteraka mba tsy hanelingelina anareo tsony ka aloha zay ringanoatra ny vita aloha dia vita iny fa ny za koa aza tsy matoko izay ho avy ny zanako eto aminareo tsony ka lasa azy efa nanenenanako hitondrako nonjony amin'ity zanako vavy ty ary aza dia mentehatra ny vola be tsony rery papa fa ny fitiavana nge tsy voavidy voly ary ny farany asangara mba manana olona zay na ny lehibe ny fokotany tsy misy tompoko vavolombelona fotsiny zay ka ny atongavako eto tompoko dia aka ny fitafiko sy ny momba rehetra ka raha ohatra hoe misy tokony ho azato dia aleo avelako eto daholy na mahatra sy tambavohatra aza eo koa ireo fanakasy zay rehetra no ariana ivady dia ivela eto amin'ity toeran'ity ihany izy zany fa dia veloma mandram-piona tompoko la dia raha misy manjoa rehetra zany dia avela ho maty rehetra azafady tompoko fa tsy maniry ratsy ho anao fa efa zay moa misafidinao sanatria tsy zany amaly ratsy ary kialakely zany dia hoentinao koa ve raha mbola matadidy azy ianao raha velo efa nilavinao nge rovaranjy efa nilavinao itsy zavikelinao izy ka inona indray moa zany ny tokony mbola hijanonany eto hijaly eritreritra fotsiny eto tena misaotra anareo ananaiko ho tonga eto mba andreny tantaranay ka ho vavolombelona amin'izany Andriamanitra ne hitasy amin'ny efa soavan-dehibe anareo izay fanatrehanareo zany dia hery lehibe tokoa entiko manohy ny fiainako eto tany sady anamarina ny fisarahanay sy tsiory dia misaotra indrindra tompoko ka veloma ianao Andriamatora Velonarivo dia mirary fahasalamana ho anao ny tenako ka ahita izay hovinanto vavy mendrika ny zanakao any ariana Ody ranja mandrosory dada eny anaka io misy sezabory azafady hipetrapetrahana dada za tia mbola naka eny eto ampandriny etoko ka manao hoana ianao io anaka zao efa tena tsara zao ry dada fa manatanja tena moramora eny fotsiny asisa dia afaka manampy anao eny an-tsaha eny indray aza dia maikamaika amin'izany aloha anaka fa aleo atanjaka tsara ianao ka mbola mahavita moramora eny ihany ako inosy ilay namanao ry moa mba tonga mamangimangy ihany indraindray tsara zany dada fa izao anaka ny nanatonako no eto moa dia antany izay fianarana ampidirana amin'ny rovakely so maharitra loatra ny fijanonany ko raha ny fanindriko aloha ry dada dia ry amin'ny sekolim-piangonantsika izy ny ampianarina sady mbola tsy vita batisa akory nge izy iny ka manambola ampidirana azy ve ianao anaka ka misy tahiry mandritro ny volana vitsivitsy ihany aho hitsonjovako momba azy nefa raha misy moa zany sanatria manahirana antsika tsy maintsy hivoaka ihany zany misaotra n'Andriamanitra be dehibe tsika anaka aloha fa mba nahatahiry ihany keo satria inona ny zavatra andaniko vola teto moa izay za rery ny tato an-tranoko ankinitsika amin'Andriamanitra foana rery dada ny fiainantsika fa tsy maintsy tafity io
mangataka andro vitsivitsy fotsiny tanjaka de roso amin'izay anoho ny asytsika mianaka. Ka tsy tady asa zany ianao anaka fa mbola mety ho vitako moramora eny ange neny atsahy. Ka io aloha zao ny azo antoka ho fidiram-bolantsika ka tsy maintsy izahana fa tsy iankina amin'izay aren'ny olona tahaka izay manjoa azo zao mandra-pahita izay metimety kokoa. Ndray anaka efa matsiaro zany tokoa ianao ka tonga atsaiko tampoka ny eloka vitako anaka. Inona indray rery tady izany eloka vitanao zany? Ka tsy zany anaka fa ny karazana fanerenanao anambady antsoa satria nana tena ny ampakatrany fahampiainatsika aho nefa sanatria tsy andeha hanampitrotraka ny alahelonao fa tena diso hevitra mihitsy aloha ianao tamin'ireny. Ka tsy tanaka ko nefa atao ahoana moa zany ny amalivaly anao? Tsy maintsy anaiky mba tsy hankarary fo anao fa ranomarina ngery dada valala eny ampanodinana ve no heverinao fahanala ny fahantrantsika fa avoazana lehibe azo ny vokany. ifonako tongotra matanana zay vitako anaka fa de mamela ny eloka ianao. Mangina rery dada, mamela ny elokao tanteraka ary ho anatra ny fitiavakarena diso tafahoatra no nanjoa iny ka hivarotra ny zanaka vavy tsy ampy heverana. Mbola mamerina fofonako aminao anaka andohalika mihitsy ianao atrehanao aka. Ory dada mitsangana mariny, mitsangana rery dada malalo, tsy hanao folentika aminao akory sanatria fa ianao angeny nahitako masoandro misaotra anaka. Ny angatahako aminao zao de ny amela azy fantatro fahasambatra amin'izay ho vadiko. De mitsodrano anao anaka tonga avy amin'izay rinao sy ampiadana ary ahasambatra anao de azo taranaka lana vavy araka izay rinareo anenareo. Misaotra tompoko. Ary ianao koa hivavaka mandrakariva amin'Andriamanitra ahasalamanao ka ho lava velona dada. Oka aloha zay ry dada, misy vahiny nge zany. Ohatray izay misiko zay indray ve? Eny dada. Mandrosoa sery losy mandrosoa. Manao anadao nareo tompoko? Tsy ianao ve anaka le zalana monjy any ranja? Manao ahoana ianao manao ahoana anaka? Izy indrindra io ry dada, losy ny anarany. Faly mandray anao atao tokantranonay anaka. Misaotra indrindra tompoko. Zange efa mahalala anao saingy izy ry dada no efa nitiaviko voalohany ary izy ihany koa ndray ny rova kely ndraso lohatsoko. Rova aingana vetivety ngendry ahoana neny io ny tena dadanao anaka. Manao any dada tsy le mpiresaka amineny ve ianao? Sady le paka rehefa mirava atoandro. Eny anaka za inika de faly mahita anao. Tena faly mihitsy mantsy. Aretsy mba horo kely ny zanako tena mamy be mihitsy fangahy efa misy an'izany anaka. Efa nisy tokoa ry dada. Eno ary efa mivonina ary izay sinosiny anantona anao saingy tsy nambarako aloha satria mbola tsy teo ampelantanana no eto manana mitokantrano. Ka naninona ny tsy nolazaina fa nafenina fotsiny tana araka reny efa voalazako teo aloha reny mantsy de mbola ny andro fotoana ho azy zay roa kely. Kanjo moa zany maika loatra ianao ny anambadiako mba arenantsika amin'ny arenan'ny olona ka de naleoko nandefitra na de efa nandaha za noho ny antony efa ny famalitsika mianakireny. Karaha izay anako ve miaiky ny fahatsoko ary izy roa de mamela na zany aza ry dada nge mba manana ny fahatsoko koa raha tsy nanambarany marina taminao ko tsy meloka ianao amiko fa nanao ny adidinao no mba nahazoko tokantrano. Nalahelo mafy any angery dada tamin'ireny ny andro nylazany tamiko reny hoe anambady izy nefa moa inona ny azoko atao fa de nandefitra ary vonona ny andro zay mba ho anjarako any fanatenako moa de nafatarako fa hoe efa okibo ny zanakay ka na inonina ihany na de mafy aza ny fisarahana ny verina hoe ho mandrakizay io zazy io ry dada ny tahiry-pitiavanay ka isorana niny avy namirina ny fifankatiavanay indray ka noho izany tompoko de iseho aminao aloha na tonga avako eto fa vonina ny apakatra ny ranja ho andefy mandroko mandrakizay. Andray anaka tena misaotra anao ry tovolahy fa izay no atao hoe fomban-drazana malagasy misaotra indrindra. Misaotra le sinosy
fa aza eritreretina tsony ho a zavatra efa lasy ka efa vonina ihany ko nge ny olona asa kely natsangako mba hoe hoantoko ny fiainantsika ratr'izay nefa tsy azo vela ny fambolena fa io koa ny mahatambany vohitra atsika tena marina zany ary ny sarety zany ahoana vakidrazana iny ka tsy azo vela satria izy nahitantsika an'izao fotoana diavintsika zao ka aza matahotra fa efa nahita nisy olo zava-dehibe zany ka de raha sy ny tokantranonareo aho tena sambatra de ho lambana koa ane anako aina ny fetra kanefa ho tokantrano iarahanareo amin'ny tompo Jesoa kosa dada Ornosy ary maninona moa zany lesy raha andeha hoe ho kalotsika kely le tahirim-pity atsika ray anisan'ny mamitsika maranana an'ity fotoana ity sioka manina ve